Minusy matoky fa efa nandray teny sahady ianao teo. Efa voarainao sahady le afatra izay hitondra antsika indray izay mety eo amin'ny fiainantsika. Amen. Androany maraina ary dia tiako ianao mba hanokatra amin'ny fonao. Tiako ianao hanokatra amin'ny masom-panahinao Jesosy tena matoa tonga eto dia izao fantatro fa manana antony tsara lehibe ho anahy ianao. Isan'andro isan'andro dia manana izany fomba fijery izany hoe isan'andro Jesosy raha vao maraina ny andro dia fantatro fa manana programa tsara ho anandray ianao. Isan'andro manko ny dia vaovao isa-maraina ny famindrapony, vaovao daholo ny andro. Maly zao talata dia androany tsy talata intsony fa larobia indray. Hitanao misy zavatra miova dia mila tsika manaraka an'izay koa hoe misy zavatra miova foana koa eo aminy. Dia iny koa anisany manampy anao hahatonga anao hoe omaly mbola nanana fisainana ohatran'izao fa androany efa miova indray dia miova indray zavatra ohatran'izao. Amen. Dia ampifaliana foana ozy izy ny ifankahitana, ifampiarabana, ifampizarana ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy mbola tombontsoa be omeny Jesosy izany hoe afaka miaino sy mizara ny tenin'Andriamanitra izany. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe fo afaka ampiasain'Andriamanitra. Andriamanitra ny ilan'Andriamanitra antsika dia ny fotsika. Raha ny teny izy dia izy hoe anaka ozy atolory ihany fonao. Ao amin'ny fo mantsiny no esan'Andriamanitra. Dia tamin'ny Andriamanitra mamorona ny olona izao dia tsy hoe novotra kely ohatran'iny rehefa vao anatin'ny kibo ianao izany ilay vao an'ireny fa folo no fironon'Andriamanitra voalohany satria io ny tena ilain'Andriamanitra. Andriamanitra izany isan'andro dia mitady fo ampiasaina foana izy. Mitady fo ampiasaina izy ao an-tokantrano. Mitady fo ampiasaina izy amin'ny fiangonana, amin'ny fikambanana, amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa mijery anao Andriamanitra dia fonao foana ny jereny. Dia matetika vato misakana be ao an-tokantrano ohatra izao resaka tokantrano tsika androany dia izao adinontsika hoe Andriamanitra nge izao ato amin'ity tokantrano ity inona ny andrasan'Andriamanitra aminahy? Ny foko ho an'ity tokantrano ity izao ny andrasany. Fa matetika tsika ohatrany hoe tsy te haneo zavatra tsara ao an-tokantrano satria fampiandrin-kendron-toana. Fa adinontsika hoe amin'ny fifaliana ho an'ilay vadinao. Ataoko an'izao izy dia amin'izay kosa izy mba faly. Ataoko an'ity dia amin'izay kosa mba efa tsy efa mety kosa ve izay. Dia indraindray nefa ny zavatra tena mampalahelo be tsy nanome an'izay zavatra niandrasanao izay valiny. Fa ohatrany hoe vao maika ara ilay olona nanaovanao an'ilay ohatrany hoe tsy nankasitraka anao dia inona no mahatonga anao lasa teritra rehefa avy eo. Lasa malahelo ianao hoe zaverangahy efa mba nanao an'izao nefa jerena hoe ny zavatra ataon'ilay vadiko ity na ataon'ireto zanako reto efa lohako sisany tsy mandeha amin'ny tany nefa mbola izao ihany ny zavatra ataon'zareo. Satria tsika ny eritreritra hoe ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia amin'ny fifaliana ho an'ny manodidina antsika. Fa voalohany indrindra ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny ameny fotsika ho an'Andriamanitra. Ka ao an-tokantrano izao raha vao mietsika manao zavatra ianao na vehivavy na lehilahy dia tsy miandry ninninina ianao fa tonga dia izy ianao hoe Jesosy ty fitaovana tsara eto am-pelantananao. Dia ao anatin'izay ianao tsy mahatsiaro vesatra mihitsy. Dia izay mahatonga ny riady sy ny firongony sy ry tabataba manomboka mangoron'entana dia mivoaka ao tokantranonao. Satria tonga dia fantatrao ny antony tokony ataonao hoe ny antom-pisiko tsy anao izay mahafinaritra n'izaniza fa anao izay mahafaly an'Andriamanitra. Amen. Na hifampiteny mamy satria ianao mahafantatra hoe Jesosy anke miandry anahy e. Inona moa mahatonga anao rehefa marary ny olona anankiray izao dia mangataka amin'Andriamanitra izy. Jesosy tranonao koa marary ohatra. Dia ozy izy Andriamanitra izany mijery hoe karaha ositranona raha ny lohanao. Ho ataonao inona ilay izy rehefa avy eo. Hitanao ilay izy
Any ianao rehefa mararina indray ho antsika kristiana dra menatra izany na ny teny amin'i Jesosy resitrano satria fantatrao tsara ny nampiasanao an'ilay izy. Ohatrany hoe hoentinao amin'ny faratsian-tsaina ve? Fa raha vao fantatrao hoe Jesosy asitrano fa izany hoe Jesosy tena misaina amin'ny fanjakanao e. Raha vao momba antsika iray manontolo no hoe apetrakintsika tena hoe atolotritsika ho an'i Jesosy, fantatsika hoe ilain'Andriamanitra dia fantatrao ny ataonao. Tsy rarahinao enina intsony izay olona hoe misaotra anao, tsy nisaotra anao, falifaly aminao, tsy mampaninona anao izany satria ozy izy ianao hoe Ngeso ingany eo amin'ny Hébreu 10 Hébreu 10:7 ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia hoy izao ity tonga amin'ny horonam-boky na ny ratana anao ny sitraponao Andriamanitra. Hitanao misy fotoana ianao ohatra ny velona tsy manana tanjona izany. Tanjona tiako tenena tsy hoe ilay hanao trano, ilay hazo fiara, iny izany iny hiajanona aloha iny fa rehefa avy eo iny resahana ihany. Fa ilay tanjona ilay hoe raha hiala eto amin'ity fiainany tena dia ho aiza rehefa avy eo. Fa raha fantatrao izay tanjona izay dia hikatsaka ianao hoe Jesosy inona ny tianao ataoko? Inona ny tianao ataoko? Ny tian'Andriamanitra ataontsika izao dia izao ho antsika vehivavy fa nytenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo manekeny vadinareo. Ao anatin'ny fanekeny iny aza raisina vesatra be ilay izy. Ka izany tena misy zavatra tena hitako mihitsy hoe tsainy e. Dia aiza kosa ve dia tsy hiteny ve? Iny ianao dia mahita eritreretina be eo fa raha vao izao no anatin'ny sainao hoe Jesosy inona izao no andrasanao amiko? Dia tonga dia ohatran'ny adininao ilay zavatra saika noteneninao. Dia izay ilay teneniko teo hoe raha vao manomboka mitodika any amin'ny Jesosy ny masonao dia mangoronentana daholo ireo vahiny tsy nasaina rehetrarehetra. Amen. Be dia be ingany olona tsy asaina tonga ohatrana ny tabataba, korotana, ry fakalana isany. Ireny izany tonga daholo satria maninona? Misy aloha ny olona tena mi-invite azy mihitsy fa misy ireny tonga ho azy ao. Dia ianao mila tonga saina hoe fa maninona Jesosy rehefa miteny ny vadiko dia mamaly foana. Rehefa manomboka omenao an'Andriamanitra ny fonao dia manomboka mametraka an'izay fantany izay ianao fa tsy hoe maninona izany asaina mangina foana. Zavatra reo tsy mitovy ireo Za zany isaky ny ana dia lazainy fa izao foana dia remarika tsara fa inona moa no mahatonga ny ady eo tokantrano hoe samy te ho hita e. Hoe ka izao ny tiako atongavana dia ny anankiray koa izao koa ny any tiako atongavana dia inona samy te ho marina daholo satria izao tsy samy te hampiasa ny fono an'Andriamanitra fa samy te hiseho milay daholo. Dia etsy amin'ny sisiny fotsiny Jesosy mitazana hoe roviana reto olona reto vao tena anaiky. Roviana ary vao avelan-jareo hiditra tsehatra eo amin'ny fiainan-jareo nefa mahagaga ataon-jareo aloha ny ataony dia mitodika mivavaka aina izy rehefa avy eo Jesosy tia mpanomponao. Dia mienahena fotsiny ny tompo hoe mpanompoko ve ianao? Amen. Fa militsika mijery foana hoe Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko dia izao inona ny ilanao anahy? Atao amin'ity tokantrano ity izao dia raisiko ny anjarako. Za vehivavy. Dia ny ilan'Andriamanitra anahy izany aloha voalohany indrindra nareo vehivavy manekeny vadinareo. Dia misy an'izao Jesosy ilay ohatr'izao tsy ekeko. Dia ahoana ny ataoko amin'izay? Dia hozy izy indray ny Baiboly hoe anaka ataovy amin'ny fonao. Za miandry anao hampiasa amin'ny fonao. Dia izy ianao azoko indray izany. Dia indraindray tsika rehefa mandray dinika na miresaka amin'ny namantsika na miresaka amin'ny olona dia miteny an'izay foana hoe fa ny zavatra tena tsy azoko anay ilay izao e. Fa ianao izany dia tsy maintsy anaiky foana. Fa rehefa fantatrao ny antony tian'Andriamanitra hitananao dia tsy mametraka izay fantany adaladala izay intsony ianao. Tonga dia izy ianao hoe izany na sain'i Jesosy mangina ka. Izany na sain'i Jesosy aneo azy atao amin'ity tokantrano ity, aneo azy atao amin'ity toeram-piasako ity, aneo azy eo amin'ny manodidina anahy, eo ny ahitany Jesosy, tiany Jesosy ahitana anazy satria izay izao no mahatonga anazy manome anahy hery tanjaka tsy fahasalamana satria izaho nge ambasadorin'i Kristy e.
dia izao fatany mihitsy hoe ilaina atao amin'ity tokantrano ity zao satria za mampiasa amin'ny foko ato dia jereo fa tsisy nizany izy tsisy asany devoly makasika anahy satria Jesosy no zany solo-tenany ato. Misy zavatra fomba fijery mila miova dia milamina tôly amin'izay rehetrarehetra. Jerefy tsara Adama sy Eva tamin'izareo mbola tsy nihinana an'ilay paoma, biritana izy sa tsy mibiritana? Biritana ihany izy. Fa izao ny zavatra nahagaga, vao nihinana an'ilay paoma ry zareo dia mbola mibiritana ihany fa tsy hoe tsy mibiritana intsony akory. Fa izao tonga dia natsapa-menatra. Nefa mitovy ihany na ny avao na ny après, samy tsy ny akanjo ihany. Fa misy fahatsapana ny ova rehefa nisy zavatra natao tsy nety. Hitanao, mbola tsy ny akanjo zareo tamin'ny voalohany. Dia inona ny zavatra nitranga? Mbola tsy ny akanjo izy dia tsisy ny eritreritra izany zareo hoe ianao mibiritana, ianao ty gatsy milala menatra. Satria ny rakova ny voninahitran'Andriamanitra izy dia tsy natsapa an'izany. Fa rehefa nanao zavatra tsy mifanaraka tamin'Andriamanitra, niova ny fomba fanao dia nanomboka natsiaro tena menatra amin'izay. Natsiaro tena mibiritana, natsiaro tena mila zavatra, natsiaro tena nona, andao hiasa, andao anao an'ity, andao anao an'ity satria maninona nisy zavatra niova tao. Ka ianao raha vao vainao ny fomba mampanao anao dia misy zavatra miova. Tsy hoe akory hoe iova ianao dia iova tsy haiko hoe ho lafa indray. Fa ianao ihany, fa raha vao miova ny fomba fijerinao, manomboka atodika ao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manomboka miova ianao. Manomboka matsapa zavatra hafa ianao hoe hay, misy miova izany. Manomboka matsapa fiadanana ianao. Manomboka tianao ny vadinao. Dia volana mandrava an'izany fahakalanao tokantrano izany e. Ataony devoly mihitsy ny andrava an'izany fanorenan'Andriamanitra izany. Atonga ny vehivavy tsy ankatoy ny vadiny, atonga ny lehilahy tsy tia ny vadiny. Vao miteny ilay vehivavy dia ohatran'ireny olona tena farak'izay tsy tiany ireny. Satria maninona? Misy asan'ny devoly miasa ao. Dia ohatr'izany koa ny zanaka, vao miteny ny ray aman-dreny dia tsy maintsy valiana. Nefany maninona raha mangina kely fotsiny aloha. Dia ianao zao raha vao mamaky baiboly toy ianao, izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa raha vao eo amin'ilay izy amin'izay dia tsy maintsy manao an'ilay izy foana. Satria maninona mbola tsy hovanao mihitsy ilay izy. Fa raha vao manomboka miova, misy zavatra hovanao, misy tenin'Andriamanitra raisinao dia manomboka miova ianao. Amen. Matetika ozy izy mivato misakana tsy ahafahantsika mandroso dia miandry valiny ivelany eny amin'ny olona. Fa tsy miandry an'ilay hoe inona ny asain'Andriamanitra ataoko. Naresantsika miandry hoe za zao raha mahandro sakafo ohatra ao an-trano dia mba nisy nanao ekonomi kely izany dia namprimiko tao dia mba ho za andeha hividy jus dia andeha hividy an'izao dia ataoko hoe tonga ry zareo dia ataoko mihitsy hoe za tsy nanka-vola tany aminao fa mba le alina kely. Izay zany ny andrasanao hoe tena ho batainy angamba na mavesabesatra ary. Tena izay mihitsy angamba zao no ataony eo. Miasa be ny sainao izany hoe miandry an'ilay valinao anao. Za angamba zao tena zao mihitsy zao no ataony eo e. Tena ty. Alefa nefany tonga avany zareo fa avy nihinana tany ivelany ohatra. Ianao sady tsy netiny. Ianao nefa nanomana mba namoaka ilay ekonomi kelinao. Dia eo amin'izay raha fa mipoaka ilay gidraka izany e. Tena hay moa izany izy ty efa misy mandeha mivoaka tsy mba mifampitondra. Sa zao efa volako tokony hividanako an'izao na tonga an'izao na totoko eto daholo nefa ireo sakafo ireo raha hoaniko tsy ho laniko zarery. Dia eo ianao dia lasa mivonto be ny fonao. Dia lasa tsy tianao, lasa be dia be ny zavatra miova e. Ao anatin'ilay izy satria sosotra hono ianao. Dia ao anatin'izay zavatra izay lalana ilantsika amin'izay dia izao fotsiny hoe Jesosy za manao izay tianao foana. Za nge Jesosy tena hanao izay mahafinaritra anao foana e. Ninona ataoko atao amin'ity tokantrano ity dia za solo-tenanao Sa tsy mpiady lava izany. Za tsy olona manome fahoriana ho an'ny ankonako izany. Fa izao matoa nomenao tokantrano be dia be ny olona izao mitady an'izany tokantrano izany tsy manana an'izany. Za nefa Jesosy nomenao an'izany dia izao ataoko izay asainao ataoko.
ao ambadiky ny sain'Andriamanitra ataony misy zavatra miove. Hozy izy ny ten'Andriamanitra dinareo amin'ny Jaona 2:2 ao anaty fahafoanana, ao anaty fahafambaraka ilay tokantrano. Inona ny zavatra nitranga? Hozy izy ny tenin'i Jesosy hoe, hozy izy ny tenin'i Maria tamin'ny mpianana hoe zao fotsiny ataovy izay asainy ataonareo. Fa ao ambadiky ny fanaovanao izay asain'Andriamanitra ataonao, any ny valiny miova. Fa ianao indraindray mbola mieritreritra ka ilay vadiko iny tsy miova mihitsy na hanomena inona na hatondrahana menaka iray barika ary na ataoko io efa tsy io. Ianao rehefa manozina an'ilay tokantranonao inona ny tranga amin'izany? Asa mieritreritra ny ovan'izan'izy izany fa ianao aloha ataovy miova. Indraindray manko izay foana ny problèmatsika hoe ka zao za tsy ho tia ny vadiko mihitsy raha ohatra izy ka tsy manaja anahy, raha tsy mangina. Dia ozy indray koa ilay vavy, za tsy angina raha tsy tia anahy aloha. Dia tsy haiko hoe ianao toko fahafiry zao izay. Niretsika ohatra manana formule vaovao izany nefa ilay izy efa hita hoe tsy mahomby. Nareo ve tsy mahita hoe indraindray ohatra ny tena marary ihany ny sainao indraindray rehefa mahita ny tokantranon'ny olona indraindray ianao tsy hoe akory hoe mampitovy ny ianao amin'ny olona fa na tiana na tsy tiana mba mijoro ny sasany. Tena terainy Jesosy fa ny amin'ny vadiko tena misaotra an' Jesosy anameny an'io fa tena io mihitsiny anahy io. Za tena tsy hita ao an-tranonay mihitsy izay tsy mampiompy akoho. Na vavy io na lahy. Zay tsy miompy an'izany ao an-trano fa ny anay tena fitiavana foana. Ny anahy vadiko rehefa miakatrakatra dia izy mangina izay dia lasa izy mitokana mivavaka ary. Tena indraindray tena tsy haiko izany izay ataoko hoe menatra an' Jesosy hoe za tokony hitarika anazy indray ny lasa izy indray dia meno an'izany ianao ary za mba ahoana? Tsy hoe hifaninanana akory fa na tiana na tsy tiana misy olona misaotra an'Andriamanitra noho ny akonany, fa misy olona mitondra fahoriana noho ny akonany. Tsy mitovy ireo zavatra anankiroa ireo. Nefany fanahy iray ihany no miasa ao anatintsika. Andriamanitra iray ihany ny ivavahantsika. Amen. Fa zao ilay fahatsapana, ianao variana mihinana an'ilay paoma foana dia miova foana ilay izy. Miova foana ilay fahatsapananao, miova foana. Petanao paoma iray aloha dia miova iny. Rapitso indray, apiko iray indray dia me ratsy me miova, me miboridana, me mifana ny taolana sisa ny tazana. Satria maninona? Tsy mba ny ao amin'olona mba fetsy hoe zao rehefa mba hita hoe hita fa tsy nahomby mba fetsy alao miala amin'ity amin'izay. Alao vakery amin'izay ekena ampianarin'ny tompo fetsetaka mena rano ozy. Morataka amin'ny voromahery rehefa hita hoe efa toetra efa tsy mamokatra efa tsy mety dia miala amin'iny amin'izay aloha. Hoe alorana aloha na tsy hoe metsara velatsilo fa raha mbola teo aloha izany hoe ny atao anatiko ato mbola mitabataba be fa atomboko amin'ny eto aloha ny mangina. Dia iny le efa tenenina foana hoe rehefa hitanao mihitsy hoe tena zange pastera tsy maintsy miteny mirao azonareo le izy akany io vavaka io tsy maintsy miteny dana mirahira be dia be ny hirahira mpivavahana itsika ireny hirahirao. Ka za tena feno rano mivava. Za le izy le miteny iny ohatra ny tena nitaroana mihitsy raha vao tsy mamaly tonga dia misotro rano dia aza miteny aza telona le rano fa jereo fotsiny. Amen. Ianao nge mila miady ianao io zany tsy hoe ianao ny tambatambazana eo dia hoe zao mangina rehefa hitabataba ianao dia ianao ihany ny voa ao. Ny olona rehefa mahita fitsaharana mahita fedanana efa miandrandra amin'ny fiavian'i Jesosy ao an-tokantrano efa taky ninona izany hoe hay Jesosy misaotra fa maraina indray ny andro, aleloia, tiako reto vady aman-janako reto tena mamiko reto. Fa ny sasany nen'ilay tsato tena mbola miady any an-taninady mbola tena any amin'ny tsy tazana nefa afaka tsy hohanina nge le paoma be dia be ny voankazo azonao hohanina. Papay, zavokazo vokatra tena tsara mihitsy sady atao masirana atao mamy mety daholo. Fa misy ny olona efa tena endrasany devoly mihitsy hoe alefa
Zay ataoko anao mihitsy ilay sary dia amin'izay anao rehefa te hitabataba dia tadidio mihitsy izay poziko izay. Alefa, valio, aingana, 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 ataovy mamay. Dia rehefa tonga amin'izay ianao dia hoe andray Jesosy, roviana izany vao mba tena ho mpanomponao. Roviana izany vao ilainao ato amin'ny tena. Dia avy eo amin'izay misy mahazo anao rehefa avy Jesosy eo aty afa. Dia Jesosy, ka ianao ne na ovay koa raha amin'ny fahoriana ho an'ny olona fotsiny e. Atsy aloha tsisy. Any ane ilay olana e. Mety masika be zao izay teniko izay. Dia tsy tianao indray ahy nefany a. Nefa izay ilay fahamarinana. Tsika tsy afaka hiala amin'ny fahamarinana fa marina foana izany. Ianao zao rehefa handeha croisade ohatra dia kamo be mihitsy ianao. Za tsy handeha. Nefa hijo mihitsy ianao hoe afaka. Mba fotoana kosa vemba afaka hanaina. Tsy handeha atory dia tonga amin'ny fotoana za tsy hiteny hoe Jesosy sa iza manao azy hoe aleo ary ianao ampatoriana foana. Dia hitomany ifondray ve ianao? Zany hitsangana indray kinoana tsy tafatsangana koa. Bafetsy. Aiza ny asan'Andriamanitra amin'izao? Andeha Jesosy amin'izay ianao mba manakolazaina aminy rehefa iny ianao le tsy tafatsangana iny. Jesosy za nge mila makany e. Zany hoe Jesosy tena manao zavatra rehefa any fa tsy sanatria koa aloha le manao mafilo be mandreraka be reny koa rehefa any. Fa zany hoe Jesosy tena manao intercession azy ao any. Mety tsatsy mahay mihira kosa aloha e. Iny aloha tsy ataoko iny. Miry jiva manao an'iny. Fa ny anahy Jesosy za le mivavaka iny rehefa avy ny tenin'Andriamanitra dia tena tonga dia zao tena Jesosy tena tsampy anao mihitsy any. Tsangana aingana teo fa andao mandeha mindana mandeha. Hitanareo ilay izy misy karazany zavatra ohatr'izany. Ao an-tokantrano lazainao fa tianao ny tokantrano lasa ny sasany tany ivelany ara ny anankiray. Dia iny amin'izay ianao vao ka zany ohatran'izao e, ka izy ohatran'izao. Le olona ny ary ivelany ihany tantarako izany fa tsy olona eto Dia eo ianao vao hitabataba hoe lasa mivadiko pastera fananinina. Ianao nefa tsy teny mihitsy hoe izy nge rehefa miteny dia tonga dia valivaliko ataoko ireny tsy olona ireny. Rehefa ao amin'ny pastera tsisy an'izany. Pastera. Zany pastera tena malahelo ahy. Fa manino? Lasa mivadiko e. Zany. Dia ahoana zao? Tena za zao tsy mahita tory mihitsy alina. Nefa isan'andro. Gidra. Iny nefa zao tsy tantarainao mihitsy. Dia miandry fanahy masina. Izay mahela an'ilay izy. Satria miandry amin'ny pastera mahazo révélation any iny vao hoe ianao hony le izy efa nandeha ny taona raika. Ianao mbola tapastera sazany tena sazareo malahelo. Mbola tsy izy ihany malahelo fa reo zazareo. Hitanareo misy fotoanantsika ampiasainy devolo mihitsiny. Tsy ataony amoaka le tena hoe izy ianao. Inona ny lalan'Andriamanitra anao? Za zao tena tsy menatra mihitsy miteny anjany vadiko hoe tena malahelo anao raha vao mandeha eo anao Mietse mahero ne? Fa tsy hoe tsy maninona ka. Asa tena tsy aoko ny eo tokantranoko mihitsy tiako ry zareo. Tena raha vao tsainy raha ny zanako vavy matondra indray tsy dia mahafantatra loatra indraindray hoe tiako izy dia tena asehoko azy mihitsy. Dia tena ndringe tena tiako e. Tena eo nge ndry andry tena tiako dia any izy mamoa moa tianao tena tiako ndry. Fa tsy hoe tandremo atao fantatry ny ankizy izany. Aleo fantany tsara fa tianao izy. Reo ny ianao reo ny Jerosalema anao reo. Amen, raha maly anao Jesosy dia Jerosalema aloha. Fa tsy zange Jesosy zao vao avy nampihavana tokantrano tany Jodia. Dia Jesosy avy Jerosalema manakory. Tena miteny aloha tsy makany Jodia aloha. Karakarao aloha ny ao. Fa tsy hoe ny ao an-trano avy nanaovana ny toetra tsy zaka dia ny any ivelany ohatran'ireny anjely ny elatra sisa ny tsy mivoaka.
zao reto Andriamanitra reto tsara. Alohanareo mivaty minamana tsara. Nefany izy ary tena aloha tena zao Andriamanitra dia mitady fo izy. Izy raha mitady anao izy tsy enao amin'ny maha-olasy fa afaka mampiasa vato izy. Fa ny tedaviny ny fonao. Ny fonao anao izay akasitrahany. Ao an-tokantrano tokony tsisy izany intsony hoe raha ohatra izy ka tia ihany tondra miantsena dia karakaraiko tsy izany. Fa tia tokantrano tia matoty nomenao anahy na adaly reo na endry na inona reo na inona. Izany solon-tenan'i Jesosy ato. Dia ataoko izay asainy ataoko. Amen. Amin'izay tsy izy vato mitsakana intsony ahafahanao mandroso. Mamoaka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Miandry sitraka aza miandry sitraka izany intsony taty sitraka efa io. Aza miandry an'izany. Aza miandry fisaorana, aza miandry inona, aza miandry an'izany. Fa tao foana fitiavana. Jereo nge Jesosy Kristy Jesosy fatany tsara ny andrasan'Andriamanitra taminy. Ny andrasan'Andriamanitra taminy dia ny hamonjy ity zao tontolo zao ity. Dia tsy hoe tezitra izy rehefa nisy tsy nanaraka an'izay. Dia ozy izy niza nanaiky azy na nity azy na nakala azy dia natao foana ilay izy satria tsy dia ho antsika loatra ilay izy fa nanao izay nasain'Andriamanitra nataony izy. Amen. Andriamanitra tia antsika dia namery-tsika an'i Jesosy Kristy. Dia zao ny rahan'Andriamanitra Jesosy hoe zao ny ilako anao any ambony tany anao an'ireto tsiretsireto. Dia tsy hoe ino ny Kaiafa fa rangitra be toy Jesosy zako raga tsy mavita. Ianao zao vonjeko aty nefa zao ve ny toetranao. Hitanareo fa mety daholo nareo. Ohatr'izay mihitsy ao an-tokantrano. Ao an-tokantrano inona mission anao. Na isy olona hitehaka anao na isy olona tsy hitehaka anao atao foana mission anao. Amen. Fa tsy hoe rehefa tonga ny faran'ny volana dia falifaly be anao satria tonga ny fandehany. Tsy mifandehana ny raha nanao ao. Amen. Fa jereo tsara nge Jesosy Kristy mbola voatselatsela akory. Tena hoe i Lazarosy to natsangana tamin'ny maty olona firy ny tany dia tsisy amin'ireo olona ireo mihitsy ve mba hiteny hoe oka fa tena izy io. Fa ireo olona rehetrarehetra ireo no teny daholo hoe ombo io. Hitanao misy fotoana tena ataony devoly ampiasainy devoly mihitsy manodidina anao tsy hijoroanao. Atonga anao tsy anao izay asain'Andriamanitra ataonao. Atonga amin'ny fonao tsy lasa fon'Andriamanitra. Izay nge ny plan ny devoly ao anatiny io Tsy ireo olona manodidina anao ireo ny ratsy, fa ianao no tiany devolim-potehana. Amin'izay ianao tsy matateraka mission anao Izay nge ilay izy Jesosy anie natao izay nahatonga azy tsy hanao ny zavatra nasain'Andriamanitra nataony fa jereo Jesosy todika foana izy nijerena. Za manao an'izay sitrapony ray koza izy. Ny zavatra nafinaritra an'i Jesosy indrindra dia izao rehefa manao izay akasitrahan'Andriamanitra dia izy eto amiko foana. Ny ray eto amiko mandrakariva satria za manao izay sitrany. Hitanao, ianao indraindray ohatra ny very repère izany ianao satria maninona? Tsy manao izay asain'Andriamanitra ataonao. Fa rehefa ianao mbola mijoro amin'izay asain'Andriamanitra ataonao, aza mieritreritra ny ho rery izany ianao. Na inona ataon'izaniza na inona dia ohatran'ireny sahona maneno ireny fotsiny ireo. Fa raha mbola ianao mbola mijoro tsara miaraka amin'i Jesosy, Jesosy miaraka aminao foana. Izay kely hoe fanotronany. Ozy izy ny tenin'i Jesosy, Andriamanitra kosa manotrina foana. Dia ozy izy ny Petera, ozy izy Jesosy tamin'ny mpianany efa fantany tsiny, nareo izao ozy izy handeha daholo, andao anahy daholo nareo ozy izy satria efa ho avy ilay fotoana. Fa izao tsy niteny izy hoe Elisa nivokisako teto 4 andro. Ozy izy Jesosy fa izao ozy izy izy indray nampahery, kalma tsara fa izao, za tsy rery ozy izy. Fa ny fanotronana ny Andriamanitra eto amiko mandrakariva. Nampahereziny ary ireo handeha. Dany. Ho avy ny fotoana handeha daholo nareo, avy ely daholo nareo. Fa any indray tsika miona. Ary indray tsika miona rehefa avy eo eo amin'izay ilay hoe aza miandry an'ilay hoe izay tianao ihany no tianao. Jesosy any afaka miteny an'iny. Ianao tsy Jesosy. Indraindray izay miarabanao ihany ny arabainao.
Izay tianao ihany no tianao. Toy izy ny ten'Andriamanitra inona no ataonareo mihoatra. Fa jereo Jesosy. Fantany mihitsy fa hitsoaka azy. Fantany fa handeha daholo satria maninona iza kosa no hiara voa amin'lahy ao. Ozy izy ny mpianany. Fantatry Jesosy izany. Fa izao Jesosy tsy nametraka ny adiny eo amin'ny olona. Rehefa adinao rery aloha izy dia hoeto rery. Ndana hoeto miaraka amin'ny Jesosy fa tsy hoe tianao hitondra n'iny daholo ny manodidina dia rehefa tsy mitondra n'iny dia tsy tianao. Samy manana ny adiny ny olona rehetrarehetra. Amen. Jesosy Kristy tena fantany tsara ny nandrasan'Andriamanitra taminy. Dia inona nampy azy hitodiany any amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakarivo. Dia jereo fa hatramin'ny farany. Teo foana Andriamanitra niaraka taminy. Rehefa maty dia jereo mbola natsangany tamin'ny maty indray. Rehefa ao tokantrano asa manaiky an'izany hoe tsy tia izany, tsy tianao izany ny vadinao. Asa ny devoly izany. Ianao nge misy fiafaranana. Androany ianao aloha ataony izay no maharatsy ny devoly. Apresiany ianao hanao zavatra ratsy, apresiany. Fa rehefa avy eo iny, afototra ny aminao daholo amin'izay ny rehetrarehetra iny. Dia rehefa avy eo ianao tianao an'ilay mitady an'ilay izy amin'izay, ilay fahatsarana mitady tsy mety intsony. Nito jereo io ataovy mibiloka be io dia atsangano rehefa avy eo fa tsy maintsy misy anina foana io, misy diany foana io. Izay mahatonga antsika mitandrina eo amin'ny fiainana. Asa mametraka tantara ratsy izany ozy izy pasitera omaly hoe tantely ianao sa mifanenitra. Raha mba samy manaikitra ihany aloha tantely. Amen. Andriamanitra miandry anao izy hamoaka ilay tedaviny aminao. Avoay ilay tedaviny eo an-tokantrano. Tsy ilay tedaviny vadinao fa ilay tedavin'Andriamanitra aminao. Dia iny no mitondra anao mankany amin'ilay tedaviny vadinao. Amen. Adininao fa Jesosy aneny eo am-pony tena jereny. Rehefa fantatsika izany zavatra izany hoe Jesosy kay mijery anà foana isan'andro. Jesosy te hamenoty anà foana isan'andro. Dia izao lasa adininao izany hoe miandry valiny amin'olona izany. Adininao izany hoe ohatran'izao matetika amin'ny fitenintsika ray aman-dreny rehefa ohatran'ny hoe tsy manao zavatra araka izay sitrapontsika ny zanakantsika dia izao za tsy hividy ninina ho an'io. Izay matetika amin'ny fitenintsika nefany diso be ianao. Ilay fividanana ninina izany tsy misy idirany amin'ilay hoe izy tsy nanao izay tianao fa amin'ny maharay aman-dreny ianao dia tokony manao ny asanao foana ianao. Raha tsy manana kiraro izy dia vidiano. Fa tsy hoe rehefa rovotra ny patalohany dia ka io maditra fa lao hitan'ny olona eo. Dia hivarotena izy rehefa avy eo. Dia ozy izy ianao hoe naninona nanao an'izany satria tsy nomenao ilay tamin'ny fotoana tokony hanaovanao izay tokony natao. Fa rehefa misy ditra taony vavamin'Andriamanitra hoe inona ny fananarana mety amin'ity. Izany tsy midika akory hoe tsy tokony ho anarina ny ankizy, tsy tokony ho tenenina ny ankizy, tsy tokony hifanitsy ny mpivady. Fa izao efa manana ny fanamasina angentsika. Io ny endrindrindra, io zao ny hita fa tena endrindrindra. Any mangataka aloha, melohan'ny resaka nareo mivady ka misy resaka mavesabesatra ohatrany hoe dia sy izao ngezangeza aloha raisiny e. Tsy mamenatra amin'izany tena manao an'izany hoe mila vola ngezangeza ianao. Misy zavatra tianao atao ohatra dia izao asa tonga dia mandeha amin'izay fa mandana aloha mivavaka. Jesosy ahoana moa izany ilay atao? Rehefa mahita fity ao masonao dia tsy maintsy mahita fity amin'ny vadiko. Rehefa mahita fity aminao dia tsy maintsy mahita fity amin'ny manodidina. Asa zatra mandeha gona izany eo amin'ny fiainana na hoe tena ho mahavita azy izany. Rehefa hibedy ny zanakanao ianao asa tonga dia mandray fekibo aloha fandana aloha mivavaka. Dia rehefa avy eo ianao hitanao tsara fa rehefa indraindray entsika rehefa ilay amin'ny fahatezerana iny mamely dia manenina ianao rehefa avy eo. Tena ohatran'ny tsy nety kosa aloha. Dia izao no tena mampime ilay ankizy nefa tena nanao betisy tena naditra dia ianao tsy maintsy mifono aminazy satria natsapa-tena ianao hoe be loatra ny zavatra nataonao anazy. Dia vao maika melanja an'ilay ankizy mamanay tamin'ny zananao izao fona taminahy. Rehefa zavatra tsy elo avy amin'ny fanahy masina dia mitondra fahoriana foana. Nanareo i Abrahama sy Sara. I Abrahama matetika nisy fotoana moa izany tsy matetika. Nihaino izy tsy nihaino ny fanahy masina izy, tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra taminy izy. Fa ohatrany hoe misy hevitra ohatry ny fahendreny izany tany amin'ny Sara. Izao hoainina be Andriamanitra. Andao
Alleloia. Dia ohatr'izay ilay izy rehefa nandeha ny alohan'Andriamanitra zareo dia lasa nanaonao foana. Raha ohatra zao zareo ka tena niandry an'Andriamanitra dia tsisy an'izany akara zany, tsisy an'izany musulmana zany, tsisy an'izany. Fa tonga dia taranakisaka daholo. Hitanao ilay izy fa ianao raha vao manaonao foana dia jereo fa misy zavatra foana ao ambadika iny rehefa avy eo. Dia izay mahatonga antsika hoe maninona ireny zavatra rehetrarehetra ireny no nitsoratana mba hahatonga antsika tsy hanaonao foana intsony. Efa manao zavatra zao dia mivavaka mangataka ny fanamasina. Fanamasina afaka manao an'izany ve za? Afaka manao an'ity ve? Ahoana ny hevitrao? Vavaha ianao. Zao nge zao fotoana efa tsy lalaovana intsony fa hivavahana amin'izay. Mivavaka tsy hoe akory isaky ny ila zavatra ianao na ila fiara na ila akanjo zay vao mivavaka. Fa zao efa tsy izany intsony ny antom-bavaka fa tena fotoana ivoahanao ny trano mivavaha. Amen. Zay zao ny fo androany sy mahatraika tamin'ny 4 hoe hivavaka dia nifoza hivady. Jerena hoe misy nigika. Ka nisy olona hiakatra amin'ny 4. Amin'ilay fotoana andeha izay hivavaka ilay izy niakatra fa soa ihany fa tsy tamin'ny 3 dia lasa tsy heno. Fa izay taitra ny tao an-trano, taitra hivavaka iny misy olona miakatra dia nalefa nasena roarina tamin'ny fotsiny moa zany hoe ale. Hiakatra akan'ilay jiro ambony eo ireo. Dia ianao nefany taitra tsara mihitsy ianao satria andeha hivavaka. Dia hiteny aminao hoe amin'ny fotoana zao fotoana tena hivavahana amin'izay. Na hihinan-kanina ary ianao mivavaha, aza maika. Marina fa nonontsika fa mivavaha. Jesosy mivavaha. Ninona ataonao? Mivavaha. Mivavaha foana. Izay mihitsy nefa tenin' Jesosy hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Rehefa hiresaka nareo mivady handray décision mety handefa volana amin'ny ray aman-dreny mivavaha. Misy dika ery amin'ny tenin'izay. Mivavaha. Mivavaha foana. Misy an'izao, mila an'izao, ty an'izao, ty mivavaha. Fa ho hitanao tsara fa ny fanamasina manampy anao. Manampy anao izy tsy apatezitra anao rehefa tsy ekena ny décision-nao. Manampy anao izy tsy apatezitra anao amin'ny zavatra rehetra mitranga eo. Izay manko indraindray ianao rehefa hiresaka dia efa mieritreritra ianao hoe tsy maintsy ekena. Fa rehefa mivavaka ianao ka tsy ekena ilay izy dia tonga dia tony ny fonao hoe ay dia tsy miady izany. Dia ohatr'izay ilay izy. Lasa manaiky ho tarihany. Jereo tsara fa Andriamanitra reto tena mijerinao am-po. Ao amin'ny Asana Apôstôly toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4 dia ny tenin'Andriamanitra hoe ary nisy lehilahy anankiray tany Kasaria atao hoe Kornelio kapteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe Italiana ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva ary izy nahita miharihary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora 7 atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao ka aminy ka nanao tamin'ny ery Kornelio ary noho nibanjina azy izy dia ndraiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompo ary izy niteny taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafiakatra ho ampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Voalohany indrindra aloha ny fahinontsika an'izany mihaino mivavaka Andriamanitra. Amen. Rehefa mivavaka ianao amin'ny fotoana tsy hoe ianao mandidy hoe tsy maintsy izao ny fitrakany fa mihaino mivavaka Andriamanitra. Tsy hoe vao nanao fiantrana indray mandeha izy dia iny dia nihaino Andriamanitra fa efa nanao foana izy hatramin'izay fa efa avy eo amin'izay Andriamanitra namaly anazy. Ny zavatra tiana tongavana koa dia izao hoe Andriamanitra tena mijery ilay ao am-po mampiasa anao anatin'ny fo. Ty olona ity dia olona tsy tokony ho vonjena raha ny tenin' Jesosy. Jesosy mihitsy ny teny an'izany. Tonga hozy izy ho an'ny zanak'Andriamanitra na ihany fa tsy tonga ho an'ny jentilisa ka ty Kornelio ity dia niraisina ohatran'ny jentilisa taloha kanefany noho ny amin'ilay fony tao anatiny dia tsy tena hoe na efa niteny ary Jesosy fa tsy mamonjy an'ireo olon'ireo dia jereo tsara fa nisaoty an'ilay teniny izy namonjy ny olo ihany. Dia eritrereto hoe ianao sady efa anisan'ny zanak'Andriamanitra na tena natao vonjena mihitsiny. Maika ave Andriamanitra tsy hisaoty hikarakaranao. Nanana toe-po feno fiantrana izy nanana ny toetran'Andriamanitra izy izany. Dia jereo tsara fa izany fiantrana izany toe-po izany. Dia izay ilay mahatonga ana mitenanao hoe Andriamanitra mampiasa fo. Toe-po izany. Tsy zavatra ivelany izany hoe ianao hiantra fa ao am-ponao mihitsy hoe malahelo an'ilay olona ianao fitraika amin'ny fo izany.
dia io nefany nataitra an'Andriamanitra satria toetra an'Andriamanitra koa zay. Izany hoe mbola mpanotsika dia efa namonjy atsika izy satria nalahelo atsika izy. Nisy fiantsana zany tao amin'Andriamanitra dia nanana an'izay dia tia Kornelio tia nanana an'izay toetra izay. Dia izay ilay tiako tenena aminao hoe ataovy hitan'Andriamanitra foana hoe ampiasain'Andriamanitra amin'ny fonao. Ilay fonge an'Andriamanitra satria izy ny teny hoe atolory amin'ny fonao. Dia izay zavatra ataonao amin'ny fo zany dia ohatrany hoe Andriamanitra manao an'ilay izy. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra tonga dia nafantatra ny adresy. Tsy naka kontakta tany aminao Andriamanitra raha hijery ny tanin'ny Kornelio fa tonga dia hainy. Izany hoe ianao zany na tsy hiteny amin'izaniza ary izay zavatra mety ilainao na izay zavatra mety tadavinao, Andriamanitra mahafantatra ny adresinao. Fantany tsara ianao, hainy tsara hoe aiza ianao satria maninona manana an'ilay fo. Manana an'ilay fony. Dia izay ilay tiako atongavana andro maraina hoe manana an'ilay fon'Andriamanitra, ilay toe-pon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ampiasaina. Ianao zany tsy ilay karazan'olona hoe rehefa misy olona miady aminao dia tsy maintsy mamaly ireny. Fa misy fotoana tsin'ny Jesosy nitenitenenin'olona izy dia ao nozy izy ny baiboly, izy ozy tsy namaly. Satria ozy izy hoe tsisy antony amaliko an'ireto. Azonareo ilay izy misy zavatra be dia be jereo fa ny testa rehetrarehetra ny karan'i Jesosy an'io azo fijaliana io toe-po daholo. Tsy hoe akory hoe naniny fa jereo fa toe-po natao tambatambazana malahelo anao zahay. Iny le maneny saona ny ivelany le fianakaviana rehefa sendranao miatrikady iny. Ianao tena mampalahelo mihitsy izany fiainanaovan'ireo anao. Tokony izany mihitsy mba hamoako an'ilay toetra tsara. Eny mety amin'ny fomba hafa aloha ny tenenanao azy. Toko direkta tsara ilay izy dia azonao. Hoe ohatr'izay mihitsy izany ilay izy hoe fa tsy hoe eo ianao dia tena izany mihitsy azoko mihitsy neny dadatoa, azoko mihitsy neny toa. Izany mihitsy nanaovan'ny vadiko anahy. Tsisy idirany ozy Jesosy hoe zanakao sy ny tenanao itao manina ozy izy. Fa ny zanak'olona tsy maintsy hiatrika an'io azo fijaliana io. Isehoany any amin'inona? Amin'ny voninahiny. Tadio tsara fa isaky ny ady dia misy voninahitra foana. Satria manino ianao mampiasa amin'ny fon'Andriamanitra. Jereo tsara fa nandinika ny Kornelio Andriamanitra. Izay olona tokony tsy ho tazan'ny mason'Andriamanitra akory satria tsy natsoina ho amin'izany izy. Fa izao rehefa nanana ny toetrany, rehefa nampiasa amin'ny fon'Andriamanitra dia tsy maintsy tazan'Andriamanitra ny adresiny. Dia jereo nge Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:4 fa hoy Petera sanatria tompoko fa tsy mbola nina zava-padinana na tsy madio fa hoy ilay feo fandroany izay efa nodiovin'Andriamanitra izay ataonao fady. Ary ny telo nanaovana izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ary mbola nieritreritra teo am-po ny Petera ny amin'izay antony fahitana efa hitany dia indreo ny olona izay nirahany Kornelio na ny trano Simona ka nijanona teo am-bavahady. Jereo tsara. Andriamanitra tsy ohatran'ny fijerin'ny olona ny fijeriny. Petera tsy na olombelona. Dozy Petera za tsy hoany satria ianao tsy nirahana tany. Tanareo ilay izy ny zava-misy mandà daholo. Ny tokony hivahiniana an'Andriamanitra ao tranon'io lehilahy io. Fa ilay fon'Andriamanitra mahavita makaizakaiza dia hita n'Andriamanitra ilay izy dia jereo tsara fa nazavain'Andriamanitra tamin'ny Petera mihitsy hoe ka Andriamanitra rehefa nanadioany olona io dia tsy azona olon-tony io olona io. Oro ny tenin'Andriamanitra indray izany. Tanao amin'izany andao manana antony ianao hijoroanao anaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ampiasanao an'izany fon'Andriamanitra izany izay tsy ilanao sitraka amin'ny olona satria raha olona ny ilanao sitraka io olona io afaka mandahanao rapitso. Petera to mpanompo nyzany tena hoe taizan'i Jesosy. Za tsy andeha ho an'izany tsy sanatria izany. Ny olona niza afaka mandahanao daholo. Fa Jesosy satria izy le mijery an'ilay tsy hita maso, ilay ao anatin'ny fo, iny tsy andahanao izany mihitsy. Dia izay mahatonga antsika hoe ny fanoloran-tenanao azakinina ny fanoloran-tenan'ny hafa amin'izay manomboka androany. Tsy rehefa mahasososotra anao ny ato dia iny ianao fa tsy hita. Dia fanoloran-tenany iny izany. Iny rehefa misy zavatra ohatran'izao dia iny dia tsy izany intsony izao. Fa izao ny zavatra jerena dia izao inona nanirahan'Andriamanitra na eto. Ampiasa amin'ny fon'Andriamanitra satria ny foko efa nomeko azy. Amen. Nivangian'Andriamanitra Petera
fa somary nijery ivelany izy fa Andriamanitra ihany mahafantatra ny fo. Tsy anjaranao mandresy lahatra n'izaniza maly fitianao sy isotranao fa zao ataovy tsara fotsiny ny ao am-ponao mba ho hitan'Andriamanitra fa Andriamanitra le nanaovanao azy no amaly anao amin'ny fotoana rehetra. Mety miatrikady ianao, mety mandalo olana ianao, mety be dia be ny zavatra miandry ianao amin'izao fotoana izao fa zao ndao hianatra mba hampiasa ny fon'Andriamanitra. Asa variana mijery olona tsony fa jerevao amin'izay ny tenanao. Ka ty tsy mandeha raha tsy mitenaka na hitena ary ianao nga io nety hatramin'izay. Fa zao ndao hijery an'Andriamanitra amin'izay. Matoa zany zavatra izany hitako Jesosy dia zao tianao ahivavaka. Tianao Jesosy atao amin'ity tokantranoko ity. Za Jesosy tena zany mazava ato. Amen. Ny jirony tsy dia ilaina betsaka e. Tsy hoe ilay projecteur ao Mahamasina natao tokantranonareo vao mazavany ao. Fa na le ampoule kely le hafanaina main'andro reny ary vao reny fotsiny ny ao dia mazava ny ao. Ka raha misy hazavana kely fotsiny any aminao dia efa mety hanazava ny manodidina anao. Amen. Iza malala raha io fahanginana sy toe-pon'Andriamanitra io ny hanovany zavatra rehetra. Amen. Fa zao ianao mitady zavatra sarotra. Mbola mieritreritra ny anango mbola hividy basy. Vao faty ny fahavalo. Nefa le izy tsy izay. Tsy manango mbola hividarana basy vao hamono ny fahavalo. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra ampiasao fotsiny toe-po. Manaova fo an'Andriamanitra fotsiny. Taovy tena hitan'Andriamanitra jereo nge Jesosy. Jesosy tena manana fo fa koa Matthieu, Marka, Luka, John dia tena ho hainao zany Jesosy zany. Aza mijanona avereno intelo. Matthieu, Marka, Luka, John dia tena ozy izy ianao hoe oy tena hay ve zany e. Hay ve io ary Jesosy ne tsy dia haiko tsara e. Fa raisy ho Baiboly io. Aza miditra any amin'ny tokokira Solomona aloha. Fa any Matthieu, Marka, Luka, John ndana mianatra ao ahafantaranao hoe iza moa ty Jesosy ty. Dia ho hitanao ny toetrany. Dia ho hitanao ny fomba fanaony. Dia manomboka te ohatranazy zany ianao. Amen. Mino tsy matoky fanandray zavatra ianao androany hanana an'izany fon'Andriamanitra zany mba ho ampiasain'Andriamanitra dia hitehakitsika sady hitsangana ho an'ny ten'Andriamanitra andraisantsika amin'ny mpampon'Andriamanitra. Alleluia. Avaovao ny tananao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny teny mankasitra azy fa isan'izay manatrika amin'ny fotoana teto ianao nasainy dia nitarihan'ny fanahany dia tonga somatsara dia afaka nandray teny men'Andriamanitra lesona, men'Andriamanitra teknika, men'Andriamanitra fampiarana amin'ny fomba tsotra momba ny fiaina tokantrano averenao amin'ny voninahitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sarobidin'ny sekoly nampianaranao anay ny mombanao ahafany miatrika ny fiaina tokantranonay sy ny fiainam-piankonanay tsiraray avy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa miandry anay ianao ampiasa ny fonay ho anao atonga ny tokantrano ho tokantrano anjakan'ny fo ho an'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mampianatra ny keo mba ho ampiasainay ny fonao amin'ny zavatra rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Mankasitraka izay satria tonga ra-potoana ny teninao tonga manangana manintsy ireo fotom-pisainana sy fomba fijery diso indraindray izay zirizirianay nefa mitondra fampahoriana ho anay misaotra fa mbola sokafanao zany famindrapo zany zao marain'izao afaka mbola miverina izay manantona anao mamelany tsy mety eo an-tongotrao ary mitafy sy mandray ireo izay mety atoronao tolotsaina sy taridalana faran'izay tsotra mba ho karazanaina aoka isy fiombona-po fifampiresahana fifandeferana fampiarana ny sitraponao fampiarana ny toetranao eo amin'ilay andavanandro atrehana tsaroviny tsiraray avy na ny asa mandrara ny asa fivelomana ny fianaran'ny ankizy ny fiainam-panahy indrindraindrindra mba ho ilay karazana tokantrano feno fiadananao sy fahafampo miandry sy mitsena ny fiavianao ao anaty fahasambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy ankiho tokantrano anatina ratra tompo mety ho ratra po avy amin'ny lasa mety ho ratra avy amin'ny fifandonana rabatana sy ara-nofo mihitsy aoka hitoetra so tateraka eto androamaraina indray ny fanasitranana avy aminao aoka hiverina ilay fomba fijery tsara avy aminao atonga ny tsiraray vahita ny tsara omenao ny tsara ataonao
dia ny tokantrano tsara, ny vady tsara sy ny zanaka tsara, ny ray aman-dreny tsara izay omenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Na inona tompo mety mavesatra. Faniriana lalina ny anatin'ny fony tsirairay avy momba ny fiainana tokantranony ataovy mifanena aminao izy andro maraina mba tsy ody mavesatra fa andray fepetra kosa mifanaraka amin'ny teny izay nomenao hoe inona ny takianao sy andrasanao ny aminy. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafintsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety mahazo toerana vetivety dia anao fanatitra tsika. Misy pratika misimisy teo nizarain'ny pasteur aonao izy alohan'ny manao zavatra dia maninona izy sy vavaka za malaina ny vavaka fa zay tsy hitarian'ny fanahy izy dia hampahory ianao. Te ory ve ianao aza mivavaka tsy dizy nefa fantatra dia le akamonina mivavaka tsy resy dia mitoy fahoriana ary mbola mafy satria Jesosy ny teny ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Aza malaina ny vavaka hoe teo natren'Andriamanitra ny fiainanao, ny kanao, ny mombanao iray manontolo. Amen. Fotoanantsika manaraka mizomahy tsy am'trampokon'olona sy ny sabotsy amin'ny 4 ka hatramin'ny 9, sabotsy maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany fotoanan'ny fandraisana. Atao visan'ny marisika ianao sy mazoto araka ny temponompan'Andriamanitra teo hoe atao inona moa omena tombonandro vao maraina ianao, atao inona hiazakazahanao hoeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anao ny sitrapony sy hamita ny asa sy asainy fitaina. Amen. Satria raha ohatra ka omeny tombonandro ianao mba hatory maraina dia tena ohatrany alohany an-danitsika ny makaina izay ngamba ny mazavazava kokoa fa raha mbola misy ny tombonandro ndao tsika hiazakazaka raha mbola azontsika atao tsy antery fa mianarantsika mampiasa ny fotsika ho an'Andriamanitra. Amen. Taontsika hitsangana hisaotra ny tompo ary misaotra ray aminaran'i Jesosy tonga dia asio fisaorana ny amin'ny fiainana tokantranonao isaory an'Andriamanitra ny aminao vady aman-janakao isaory azy le programa be napetraka ao foninareo mivady mbola tsy roso tamin'ny tokantrano mbola tsy nitrangatra amin'ny androany atreo ampisaorana fotsiny zany fa hain'Andriamanitra atao mirécupérer an'izany. Isaory an'kio izay efa vita mankasitrany amin'izay état familial misy ianao zao. Isaory fotsiny zany no sain'Andriamanitra atao mianatra ianao mahatoky azy fa efa eo an-tany amin'ny fiainanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainana tokantrano tsiraray avy izay tonga eto mahavariana fa dia fisaorana fotsiny no asainao atao ary fandraisana andraikitra fa azotoana anao sitraponao sy hiverina eo amin'ilay fonao ankasitrahanao. Misaotra ray eo misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay tonga eto misy zavatra be dehibe mifamaofao eo fa dia entinay ampisaorana eto anatrehanao fotsiny satria izany no asainao ataonay mianatra mahatoky anao tokoa zay amin'ny zavatra rehetra. Raisiny-dera milaza ny aja ary ny voninahitra mandrakizay aoka ny maso sy ny fijery ny tsiraray avy izay tonga eto tsy ho karazana fomba fijery ampita amin'ny fiainany hafa fa hifantoka amin'ilay fahatsarana nomenao azy eo amin'ilay fiainana tokantranony. Aoka ilay fomba fijery tompo hianatra ahita ny zavatra tsara efa misy fa tsy hiazakazaka tsy ahita fa tsy ilay faharatsiana azo ovaina ao anaty vavaka sy toetra tsara. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny fotoana maraina tonga soara-potoana ny teninao tanteraka sondra ny sekoly maraina voatany tokantrano tonga natrika eto mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy velona sy mahery ny teninao maranitra sy mahery vaika mitondra fanasitranana mamakivaky ny any anatina ihany mitondra fiadanana ho amin'ny fanahy aina sy vatana. Misaotra raha eo misaotra n'kio fa zay eto ny mandray teny fa fiaina tokantrano any amin'izay trano misy le tokantrano dia misy ny fitahinao mahatratra izany sy ny fiadananao. Minaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano zay tononona minaran'i Jesosy ho tanteraka eo ny fiainanao ny fahafahanao mamoaka ny fo zay andrasan'Andriamanitra ho fo akaiky an'Andriamanitra ho fo tia misaina ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho finarany sy tonono ny fiaina tokantranonao io anjakany ny sitrapon'Andriamanitra zay rehetra tsy araka ny sitrapony eo amin'io fiaina tokantranonao io dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy ary hosolona an'izay nambolen'Andriamanitra voatahiry maniry tsara mamony sy mamoa ary mitondra vokatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fandresena eo amin'ny fiaina tokantranonao mandresy eo amin'ny tokantranonao io sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tsy adino eo fa fihavana amin'ny anaran'i Jesosy fa eo amin'ny ady amin'ny tena kosa andresy ianao
miaraka amin'ny fanahy ho resy toetra ratsy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Tononona ny fiadana eo amin'ny fiainana-tokantranonao. Ninona tsy nampilamina hatramin'izay, ianao mihitsy ny lasa milamina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra filaminana mandeha mamakivaky ny fiainana ianao ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy fanasitranao amin'ny tokantranonao sitrana amin'izay ratra faharavana fampotehana diaviny devoly atao amin'ny fiainanao tsy ambinina intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ao an-tompo a. Alohan'ny fampizarantsika efa soavana dia azadino fa maro ny projet ato anatin'ny safanimpotsika. Ao ny centre, ao ny radio, ao ny fikarakarana ny ralia. Misimisy izy ao dia manasa antsika mpitiavana hatrany raha renao misy vesatra ny anatinao any. Tia misy zavatra azoko ataoko ho an'ny centre tena dia mba tonga dia manatona fotsiny tompona andraikitra. Zay misy tompona andraikitra be deaibe eo dia mananto raha vao misy volombavy izy tompona andraikitra izy zay. Alleluia. Izy mirahalahy rehetra zany. Misy vazaha koa ka. Tonga dia manantona fotsiny ianao dia miresaka nareo dia fantatrao tsara fa ny principe nampianarin'ny tompo antsika tsy antery le izy tsy antery le izy fa ianao fotsiny mahatsapa hoe zao no tiako atao amin'ny tompo zao no mba azoko atao. Manarak'izay koa resaka radio raha renao hoe manana vocation anao raha renao hoe manana talent afaka irahantsika ampiasaina ho an'ny radio dia manasa-pitiavana anao zay hiara-dalantsika anatin'ny fataterana efa mitsangana le izy fa mbola eo an-dala finition zay efa misy trano mijoalajoala be le izy fa finition sisa dia nefa le finition zay tena finition araka ny tompony anatin'ny fotsika. Alleluia. Dia mihinao fa amin'izao fotoana izao dia mandiritsana lamosonao dia fantatrao hoe ianao zay olona resaka zay Alleluia. Sarao ny fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no maty izao